anatin'ity volany ity tsika dia volany fisokafan-dalana. Amen. Ny lalana nefa tsy afaka hisokatra raha tsy efa misy lanitra misokatra. Satria ny fiainantsika dia ara-panahy, miankina amin'ny zava-panahy daholo zany ny zavatra rehetrarehetra, miankina amin'ny ara-panahy zany ny zavatra rehetrarehetra. Ka amin'ny fotoana misokatra ny lanitra eo amin'ny fiainantsikany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misokatra ny lalana eo amin'ny fiainantsikany. Amen. Amen. Ary ny lanitra nefa raha tsy misokatra ny fiainantsika dia tsisy zavatra azontsika atao. Matoa zao tsika reo mbola velogno, jere zao tatotato tamatavy zay tegna mafanafana mihitsy amina raha tsy manjary. Fa matoa no tsy voakasika ny raha regny, nisy lanitra ny sokafon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao niaro anao zay. Matoa zany ianao mbola karan'izao mbola afaka misakafo, afaka miasa, mbola salama tsara, nisy lanitra ny sokafon'Andriamanitra tany zay. Ary mitsodrano anao za ambadika n'ity fotoana ity hisokatra misimisy kokoa ny lanitra eo amin'ny fiainanao androtsaka fitahiana manana ambiampy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 3. Matthieu 3 andiny 14 ka hatramin'ny 17. Matthieu 3 16 à 18 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano, niaraka tamin'izay izy arindro nisokatra tamin'ny lanitra, aritany ny fanahin'Andriamanitra nidiny tahaka ny voromailala nakeo ambony. Ary inzay nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Amen. Ty tenin'Andriamanitra ty teto Jesosy le natao batisa. Jesosy nefany fantatsika tsara ny mission natongavany teto ambony tany dia ny hamonjy antsika olombelona. Fa Jesosy tsy tonga dia vao izy teraka na hoe izy 12 taona na izy 12 taona na dia Andriamanitra raha izy tsy afaka nanao zavatra izy, fa niaigna karaha olona jiaby. Fa tamin'ny fotoana nisy lanitra nisokatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy le nivakitsika tamin'ny Matthieu 16 takeo, dia afaka nanomboka ny ministera mpanompoany amin'izay izy. Ka tadidio zany fa rehefa tsisy lanitra misokatra amin'ny fiainantsikany, tsisy raha afaka ataontsika zany. Na dia mikofokofoka atsika, na dia mitady vola be karakory atsikany, na dia magnano sport be karakory atsikany, rehefa tsisy lanitra misokatra, possible marary fogna anao na mba magnano régime, na magnano sport ny mahasalama marary fogna. Na dia mikofokofoka karakory atsikany, mitady vola, possible perte fogna, maty vola fogna raha ohatra tsisy lanitra misokatra. Fa androany hisokatra ho anao ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka anao zany aza manao zavatra raha tsy efa tsapanao fa hoe zany misokatra ho anazy ny lanitra zany. Amen. Ndraindraika tsika hoentina fanampo-be fotsiny. Tsika zao mahazo fampianarana keto mila mitady vola mila magnano activité. Anao mahazo an'iny fampianarana iny tegna hoe mafana mihitsy anao hagnano za. Tsy ratsy le izy. Satria ilaigna ny vola amin'ny maha-olombelona atsikany. Fa le zavatra eritreretinao ataovy efa nazahoanao confirmation amin'Andriamanitra hoe ataovy. Fa tsy hoe ohatra hoe nanangana fivarotana composé olona dia nagnanoko anao. Nanangana friperie ny olona, nagnanoko anao. Tsy haiko, nagnano inona olona dia nagnanoko anao. Azonao antoka ve fa efa nisy lanitra misokatra taminao ny amin'iny zavatra ataonao igny. Efa nazahoanao confirmation amin'Andriamanitra ve ny zavatra nataonao igny.
indraindraiky atsika le mafana be masy fampianarana dia agnano tsara le mankatoa ary tsara le magnano fa ataovy azo antoka hoe nazahoanao confirmation tamin'Andriamanitra ve io zavatra ataonao eo fa izay indraika matetika mahatonga antsika kristianina tady agnometsina an'Andriamanitra amin'izay tsika satria tsika miteny zany nankatoa e papa nampianatra maman nampianatra hoe mila mitady vola nagnano za fa ny anahy maty vola satria tamin'ny fotoana anao nagnano ananjy io tsy niconfirmenao tamin'Andriamanitra tegna io ve le raha tiany atao aminao io ve le raha tian'Andriamanitra ataonao atsika reo na dia samby olombelona fa atsika reo samy manana raha nagnantsovan'Andriamanitra anazy mety olona sasany zao nantsovona hivarotra fa mety olona sasany tsy izany mihitsy ny anazy mety olona sasany nantsovona amina resaka beauté mikarakara tare fa ny sasany mety tsy izany ka anao nefa mahita hoe ny raika io nandeha dia ozinao hagnano karni koa za teneny le akaikinao miandrasa lanitra misokatra hoe vao manao zavatra lasa perte de temps le izy lasa lany fotoana anao lany force anao nefa tsy azahoanao vokatra fa manomboka androany ianao ahita vokatra ny amin'izay zavatra rehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy amen ka ny atao hoe lanitra misokatra voalohany dia misy fankasitran'Andriamanitra zay zavatra ataonao amin'ny fotoana zany misy fankasitran'Andriamanitra ny zavatra raika ataonao na inona io na inona dia misokatra ho anao zay ny lanitra dia mba antanio hoe le olona akaikinao i zavatra ataonao io ve misy fankasitran'Andriamanitra ve ho io ndraindraika ho antsika mafana fo be agnano raha tsara be le mafana fo fa est-ce que hoe ankasitran'Andriamanitra ve anao magnano an'io tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ka manomboka androany atsika ny mila ataontsika exercice mihitsy ny miaino an'Andriamanitra hoe ankasitrahany ve anao rehefa anao zavatra ndraindraika koa atsika maika be anao zavatra tsy avy atsika iaino an'Andriamanitra satria fa mafana be agnatintsika koa teneny le akaikinao mila ankasitran'Andriamanitra hoe izay zavatra ataonao vao hisy lanitra misokatra eo amen tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra anao zany aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa mankasitraka anao ny olona dia ankasitraka anao koa Andriamanitra ohatra anatin'izany zao raisiko atsika mpiangonana ka mety mpiandraikitra anao mety mafana fo be anao isaka activité jiaby atao mpiangonana akato présent anao présente ianao dia mitehaka mihitsy ny olo raha igny raha vavy igny raha igny raha nada igny tena hoe ao tsara mihitsy izy amina fanompona zay zao ny olona nankasitraka anao zay satria anao hitanjareo présent fo hitanjareo anao mafana fo be amin'ny activité rehetrarehetra ny olona zay nankasitraka anao fa anao amin'ny fanompona ataonao zavatra ny ekenao tamin'Andriamanitra hoe za Jesosy agnano an'izao fanompona zao tena ankasitran'Andriamanitra ve anao magnano anazy io tegna ataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra le hitadiavan'Andriamanitra anazy ve fa saonao hoe rehefa ny olona nankasitraka anao dia ankasitraka anao koa Andriamanitra teneny hoe tsia fankasitran'Andriamanitra hafa mihitsy ka manomboka niany atsika ninninona ataontsika indrindra ao anatina fanompona aza magneky ankasitrahan'olona zany aleo Andriamanitra direct mankasitraka anao fa ny fotoan'Andriamanitra mankasitraka anao amin'izay rehetra ataonao isokatra ho anao automatika io lanitra io ary na dia zavatra tsy angatanao ary ataon'Andriamanitra tonga amin'ny fiainanao amen jerentsika zao atsika raha mamaky baiboly koa misy tantaran'ny Saoly mpanjaka koa Saoly mpanjaka rehefa andeha hiady izy dia nasain'Andriamanitra nagnano fanatitra dia efa nitenenin'Andriamanitra mihitsy tsy Saoly manolotra fanatitra fa ny mpisorona
fa jere Saul maikamaika be. Hitanao le magnodidina zany ny teny hoe ataovy Saul, ataovy mpanjaka fa anao ne mpanjaka e. Zay le acclamation'olona, zay le fankasitrahan'olona. Ndraindraika atsika ahoana azafady za le terme tenenako anazy roboroboin'olo atsika amina raha raika. Ataovy fa mety io, ataovy fa vitanao io, ataovy fa zao io. Nefa adinonao fa nisy tenin'Andriamanitra taloha tany hoe tsy io tokony ataonao fa zao. Jereny ny Saul teto tsy digniny mpisorona ho avy hagnano ny fanatitra io dia nataon'le izy satria ny vahoaka take zany namporisirisika anazy daholo. Fa jereny nanomboka nagnanaovan'ny Saul an'igny fanatitra io tsy nankasitran'Andriamanitra intsony izy. Ary nanomboka teo Saul tamin'ny tontolo ara-panahy efa tsy mpanjaka intsony satria tsy nankasitran'Andriamanitra. Tenenina akaikinao aza magneky ankasitran'olona hoe amin'ny fiainana. Aleo Andriamanitra ny ankasitraka anao. Ka manomboka ny any zany tsikany. Ataovy mihitsy zay moyen rehetrarehetra mba hankasitran'Andriamanitra zay rehetra ataonao. Indrindra ny amin'ny fanompona ataonao. Aza magnano hoe te ho hitan'ny pasteur, aza magnano hoe te hitan'ny président na présidente na sampagna fa nagnano anao. Fa ataovy agny agnatin'ny fonao agny hoe Jesosy aty za amin'ity asa fanompoko ty ampio za, tiako hoe anao mihitsy anao direct ny ankasitraka anahy fa tsy ny olona. Amen. Mila miova tsika ambadika nyity fampianarana niany ity. Aza velanao mihitsy zany le hitahitany olona ohatra ataontsika ho an'zare le mpitarika aketo tsara feo reo. Tsara feo mahay mitarika aza velan'ny olona ny ankasitraka anao fa tena ankasitran'Andriamanitra ve ny fijoroanao eo. Ho antsika pasteur, aza miseho anao rehefa miakatra dia zany mahay mitory-teny be, zany zao fa ataovy azo antoka hoe ankasitran'Andriamanitra ve ny fijoroanao eo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Atsika reo mahay tapomosy daholo le raha kapoko amonogna lalitra regny. Jere regny tegna maresaka be rehefa mamono lalitra regny kapa. Acclamation, anao maregny anazy acclamation, nefa ambadikany lalitra maty. Dia indraindraika fiainantsika reo lasa ny olona miaklame atsika, bravo tegna mety nefa tadidio fa ambadika fa fatesa. Tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra. Tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy agny amin'ny ohabolana 16:7 agny hoe raha sitraky Jehovah ozy ny alehan'ny olona na dia ny fahavalony ara-taony miavana aminazy. Anao zany raha ankasitran'Andriamanitra ny fiainanao, même na dia olona mitsangana ho fahavalonao reo lasa ho fitahiana ho anao reo. Amen. Ireo ndraika raha nomesy papana tady volanao tsy ho ela, fa ny zavatra ataovy azo antoka hoe ankasitran'Andriamanitra ny fiainanao. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny atao hoe lanitra misokatra faharoa dia miaina ary miasa ao anatina fahasoavana. Atsika mahafantatra tsara fa zany fahasoavana zany zavatra tsy mendrika fa omena atsika maimaim-pona. Ka ny fotoana misy lanitra misokatra amin'ny fiainanao dia misy fahasoavan'Andriamanitra midina zay amin'ny fiainanao. Misy fotoana ny atsika reo tegna tafiteny mihitsy iza moa za nefany amen'Andriamanitra raha tsy eritreretinao aby anao, ataon'Andriamanitra raha tsy voadinika anao ary ndraindraika atsika reo tegna tafiteny mihitsy za zay aby, satria ny fahasoavan'Andriamanitra na dia tsy mendrika atsika dia omen'Andriamanitra atsika ny fotoana misy lanitra misokatra amin'ny fiainantsika. Androany za te hitsodrano anao hoe ninina fahasoavana zay mba nandrasanao hatramin'izay hidina amin'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao zany, na fahasoavam-panahy io na fahasoavana ara-nofo io hidina amin'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ary raha eo aminao ny fahasoavan'Andriamanitra tsy maintsy misy accélération zay ny fiainana. Misy fotoana anie tsika reo tegna tafiteny mihitsy oe mba tsy nampoziko za zay aby navita an'izao, satria ndraindraiky anao mieritreritra le raha ampelatagnanao mieritreritra ny situation sy fiainanao andavanandro aozinao mbola hoe ohatra zao raisiko ohatra zany nahazo moto anao nefa zany mieritreritra le fiainanao andavanandro, le situation iainanao andavanandro raha ny calcul maha-olombelona anao zinao hoe mety afaka telotelo taogna agny donc za vao mahazo moto zany satria zany anao mieritreritra agnano économie be za tsy haiko aozinao agnano économie za mba hividianako moto. Raha ny calcul anao afaka telo taogna agny vao mahazo moto raika anao. Jerenao nefa rehefa nisy lanitra misokatra nidina le fahasoavana karaha tsy hainao take na fitaizana nanakory nahazo moto tampoka take anao, satria rehefa miasa le fahasoavan'Andriamanitra tsisy raha miretarde zany, accéléré daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsodrano anao za zay zavatra ny rammarama rehetrarehetra ho isy accélération zany ambadika nyty fotoanandroany ty amin'ny anarany Jesosy. Zavatra ndrasan'olo efatra taonga 5 taogna nenao agnatin'ny taogna raika dia azonao. Tamin'iza vo nanambady za zany eritreritra le karamako le raha niaignanay tagnatin'izany za ndraika mba hifananana espoir ihany hoe anana tragno vato, anana tomobile tamin'izany fa le calculako zany hoe mety za fa 80 taogna 50 taogna akagny angamba ho avy havita tragno vato zany raha le situation niaignana tamin'izany. Fa rehefa nitrantsehatra le fahasoavan'Andriamanitra dia voninahitra ho anazy rery ihany. Tenenina akaikinao hisokatra hoe lanitra ny fiainanao io ka rehefa mba tahian'Andriamanitra tompoko mahaiza manitry tena. Zany problème tsika mivavaka reto, rehefa mba nitahian'Andriamanitra kely nahazo asa kely mibohaka asa mihina carbonaty angamba ziko mampiboaka ananjy io, lasa tady tsy hay ankasitraka an'Andriamanitra tsony fa lasa te hiseko hoe zany io ambadika an'io adigninao nefa nisy lanitra ny sokafon'Andriamanitra nge quelque part tagny natonga ny fiainanao io karan'io za manokana zao tsy afaka irehare mihitsy hoe noho ny fahaizako, noho ny fahalalako, noho ny zany asa mafy nazahoako raha jiaby misy aminareo, fa tena hoe fahasoavana ary magneky an'izay fahasoavan'Andriamanitra zay za miasa amin'ny fiainako. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ka anao raha tianao hisy lanitra misokatra eo amin'ny fiainanao mangatah mihitsy anao fahasoavan'Andriamanitra. Aoka hoe Jesosy mba hidina amin'ny fiainako zay fahasoavanao zay, tsy fantako hoe inona raha mba irinao angatao amin'Andriamanitra. Le fahasoavana mavita tragno vato le fahasoavana mba ho ampiasain'Andriamanitra angatao, fa ho hitanao vetivety kely dia ho tonga aminao le izy. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny fomba fiasan'Andriamanitra dia misy karazany 3. Andriamanitra rehefa hiasa amin'ny fiainantsikany, voalohany izy mandeha miada, faharoa izy mihazakazaka, fahatelo izy manidina. Hitantsika zany ten'Andriamanitra zany ao amin'ny ohabolana 40-31 ohabolana 40-31 vakitsika hiten'Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Non tsisy 40 kaiky le ohabolana fa diso ty notiko ty tenin'Andriamanitra dia miteny hoe andeha izy fa tsy ho reraka, hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra. Isaia 40 le izy ka anao zao fiainanao hatramin'izay mety mandeha miada, fandroany isy lanitra ho sokafon'Andriamanitra hiazakazaka amin'izay ny fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy. Zay sakatsakana rehetra
hiala sakana rehetra amin'ny lalanao fa afaka miazakazaka libre tsara amin'izay anao amin'ny anarany Jesosy. Mety anao miteny efa niazakazaka ne fiainako hatramin'izay. Efa hitanao zany fa nisy accélération kely fiainanao. Fa ambadika an'ity fotoana ity sy lanitra ho sokafin'Andriamanitra anidina amin'izay ny fiainanao amin'ny anarany Jesosy. Amen. Amen. Dia raiso izay tianao raisina amin'izany teny izany. Hiazakazaka ve tianao sa andeha tongotra ve tianao sa anidina. Fa raha za manokana aloha hisafidy ilay anidina e. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny ahafantaranao koa fa misy lanitra misokatra eo amin'ny fiainanao dia miaina amina famantarana sy fahagagana isan'andro anao. Tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Zay no amantaranao fa misy lanitra misokatra amin'ny fiainanao dia misy famantarana sy fahagagana fo. Ndraindraika anao lefa very-kevitra tsisy vola igny. Ake ndraiky misy olona magnantso anao tampoka hoe mba ataovy koa rô asa ty a. Anao lefa ozinao tsy hitako intsony ny odignany. Misy olona magnantso tampoka ndraiky misy raha saiko ataonao zay dia ameko vola anao koa fa vita le izy. Teneny mihitsy ny vatanao hoe manomboka niany izy famantarana sy fahagagana ny fiainako amin'ny anarany Jesosy. Le izy koa nefa mila inotsika zany hoe famantarana sy fahagagana zany. Satria le Andriamanitra ivavahantsika izy mihitsy miteny amin'ny Baiboly koa. Izy mihitsy miteny amin'ny Baiboly koa zaho zisy tsy olombelona ka andenga na anenina. Fa zay rehetra teneniko izy dia haiko atao. Ary izy dia mpanao fahagagana. Anao zany aza mieritreritra mihitsy i situation anao ko tsy hain'Andriamanitra ovagna. Za zay aby. Warako aminah moko le satria hitako tsara ny départ am-piainako hoe za zay aby. Andriamanitra toko mbola afaka manao fahagagana. Mila inonao isan'andro hoe hiaina amin'izany fahagagana zany. Mila inonao isan'andro hoe hiaina amin'izany misy famantarana, misy fisehoan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Misy tagnan'Andriamanitra miaraka aminao isan'andro. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Jerentsika agnaty Baiboly koa tegna misy tantarana olona maro be zay nagnanaovan'Andriamanitra fahagagana. Anao ve mieritreritra ny Estera zay tegna hoe kambody tsisy raha nilaigna anazy, olona nahilikilika matetika zazakambody zany tsisy olona miraharaha mihitsy. Fa rehefa nisokatra ny lanitra teo amin'ny fiainany lasa vadina mpanjaka izy. Anao ve mieritreritra n'iza izy ty? Vadiny Boazy ty. Rota. Atsika raha mamaky Baiboly raha ny départ'ny Rota zany, ny fiainan'ny Rota zany avy amina firenena voaozona. Tegna hoe tsy ho possible mihitsy Rota ho tafaboaka. Satria efa nozon'Andriamanitra ny fireneny. Anao nefa mbola tsy Andriamanitra aby nagnozona anao. Anao raketo isan'andro isaka mandeha ty dia tsofina rano fo. Fa jereo rehefa niditra ny sehatra, rehefa nisy lanitra misokatra, i Rota zay natao hoe tsisy dikany, i Rota zay hoe efa nieritreretika tsy ho tafaboaka, izy amin'io fa sady firenena voaozona mbola maty vady koa. Aozinao tegna tsisy fika mihitsy raha tegna hoe andinika tantaran'ny Rota zany. Fa jereo Rota lasa vadin'olona mpanambola be. Ary nivoaka avy amin'ny tantaran'ny Rota zay teneny hoe voaozona razamben'i Jesosy. Ny antony nisy lanitra misokatra tao dia nisy famantarana sy fahagagana ny fiainana. Manomboka androany ho hitanao maso zany famantarana sy fahagagana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay raha tsy aby ny didy jiaby, zay raha jiaby voasakasakana jiaby, hiditra an-tsehatra Andriamanitra ny fahagagana agnatin'io amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako mba tena inonao zany teny zany androany. Amen. Maro amintsika reo andray fahagagana misy raha tsy eritreretinao aby. Dia ozinao oy, azoko i raha ty o. Amintsika zao mety misy olo efa nagniry raha fahaela be tiano azo e. Za isan'andro anao sujet de prière anao, za Jesosy raha mba zao.
za Jesosy raha mba zao amin'ny herinandro ambony io izy ho azonao dia ho gaga amin'izay ianao tena ozinao wow na dia anao raha tady tsy ino hoe na dia anao raha tady tsy herina saignanao za zay tain'Andriamanitra antsika rehetrarehetra tsy maintsy misokatra ny lalana amin'ity volana ty amin'ny anarany Jesosy ka zao raha tianao hisokatra ny lanitra dia izy efa niteneniko toy hoe ataovy izay ahatonga ny fiainanao ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao dia ao amin'ny Salamo 1:1 vakitsika Salamo 1:1 Salamo 1:1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira misy raha anankitelo mihitsy tenenina koa hoe fisainany ratsy fanahy lalan'ny falehan'ny mpanota toeran'ny mpaniratsira mba antany hoe le olona akaikinao sao dia mbola mipetraka amin'ny raha telo reny fiainanao hoe misy ny olona efa miteny anazy mivavaka io tsy tapaka mandeha am-piangonana nefa mbola manana fisaigna ratsy fo mahita ny namany mba tsaratsara izy mba mipaozipaozy dia efa misaigna ratsy mankahala ao ny sasany mandeha am-piangonana io izy fa mbola magnano miaigna ao anatina fahotana miaigna ao anatina zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola zay ny fiainanao tsy ahita fankasitran'Andriamanitra dia automatika zany fa tsisy lanitra misokatra mihitsy jerenao amin'izay ny fiainanao lasa mihodikodigna ke fo tsy hitanao mihitsy hoe mba hitanao hoe mba nisy fipoahana be zany fa karaha magnano karahan'ike fo satria anao mbola miaigna amin'ny zavatra telo eo raha tianao ankasitran'Andriamanitra ny fiainanao dia miala amin'ny fisainany ratsy fanahy aza mba ratsy fanahy zany teneny silikaikonao azy mbo ratsy toetra io hoe misy olona tegna ratsy toetra tsotro zao mihitsy anao tegna tsy tiany anao nefa karaha mba tsy nagnino ananjy fa tegna alina ny fogna anao tsy hainao hoe inona raha le problème aoka antsika kristiana mba tsy hiaigna amina raha karan'izany fa mba tegna hiaigna amina fitiava amen raha ohatra anao mbola hitanao miaigna amina raha tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mangatahiry amin'Andriamanitra mihitsy anao mba hialanao amin'io mba tonga amin'ny fiainanao io ho ankasitrahan'Andriamanitra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra aoka anao mba tsy hoanao le mpaniratsira olona le mpaniratsira hitanao izy fa izy amin'ny hoe mivavaka ihany mandeha am-piangonana izy fa raha niratsira fivavahana grave be rehefa misy olona zao mba mivavaka amin'ny teny tsy fanta dia fiparedy izy ndeha hitsikitra olo mbo tsangitsangena koa zare intercesseur reny efa izy amin'ny mivavaka keo ataony an'izany teneno aza magnano an'izany raha tianao ankasitran'Andriamanitra ny fiainanao tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra ny faharoa raha tianao hisy lanitra misokatra amin'ny fiainanao dia azadino mivavaka teneny le akaikinao vavaka hoe ny vavaka dia anisan'ny lakile raika ahafahan'io lanitra io misokatra eo amin'ny fiainantsikany tsy possible zany Andriamanitra hitahy atsikany raha tsy miresaka aminazy atsikany hoariko fotsiny zao raha ohatra anao agnaty tragnonare dia misy olona mandondogna dia raha tsy miteny anao hoe mandroso tsy tafiditra andragnonareo koa olo iny dikan'izany nisy resaka anareo tsy maintsy hiteny anao hoe ohatra misy olona dia miteny anao izovy me zany dia miteny agnarany izy ohatra mety possible iriano oziny
Ndrasy fa sokafoko vavahady. Ary misy toagana amin'ny andro efa mameva izy ty na koa tsy mitongona agnarina izy dia ozy no akono niany sa tsy marina zegny amin'izao koa ny mamelo fiainana ty dia koa fa tsy teny agnarany olo dia ozy no akono niany za ndraika tsy asa loha aminao koa fa akono niany. Dia ohatran'izany atsika amin'Andriamanitra. Atsika tia handray an'Andriamanitra, tia handray zavatra avy amin'Andriamanitra, tia hiaona amin'Andriamanitra, nefa atsika biara tsy miresaka aminazy. Dia teneny akaikinao tsy possible hoe ho isy lanitra misokatra amin'izany. Fa mila ampy fifandraisana amin'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny vavaka. Anao rehefa mivavaka tonga dia n'Andriamanitra, le olona karan'izao iny zany. Ndrasy fa sokafoko lanitra ho anazy. Fa raha anao tsy resaka aminazy be, ataony tadigny marignesaka koa. Na dia baiboly raha miteny eny Andriamanitra tsika ozy manana sofina tsy lalidalovana fa mare. Matoa zany izy hoe manana sofina tsy lalidalovana fa mare zany, misy olona niteny taminazy takao zay voregniny. Dia anao koa tsy miresaka aminazy, tsisy raha regniny. Anareo ke zao, za zao miresaka aminareo dia regnina tsara raha zakaiko zany. Fa raha za zao nitsangana teto dia ahosiko hoe dia tsisy raha raisinareo agnatin'ilay izy, tsisy raha regninareo. Dia tsisy mihitsy le communication ohatran'izany atsika amin'Andriamanitra io. Teneny akaikinao mila mivavaka hoe anao hoe. Amen. Amen. Ataovy ampy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza maika hialaka valim-bavaka, aza maika valim-bavaka, fa ny relation-nareo sy Andriamanitra aloha ataovy matotra tsara. Raha olona zao zatra anao be zatra mandeha an-tragnonareo olona fantatranao olona akaiky anao tsy mila mandondogna be izy miditra an-tragno fa izy miditra dia sokafo ny vavahady miditra izy. Dia amin'ny fotoana antsika hoe tegna mifankazatra amin'Andriamanitra, tsika Andriamanitra tsy mila resa be fa tonga dia sokafon'Andriamanitra ho azy io lanitra io hoe irianina me zany andrasy fa ty raha tadiavina le amegna anazy agny. Ho marina aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny zavatra fahatelo raha tianao isokatra ny lanitra eo amin'ny fiainanao dia ny fanatitra sy ny ampafolo-karena. Teneny mihitsy le olona akaikinao novianga hoe anao ke nagnano ampafolo-karena farany nefa anao hoe karaha tahin'Andriamanitra hoe. Vakitsika ao amin'ny Malaky 3:10. Ty fa tenin'Andriamanitra haintsika loatra fogna eky. Malaky 3:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho eo amin'ny trano firaketako mba hasinkanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany ho Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Tsy izany teny anazy fa baiboly. Sokafoko izy ny varavaran'ny lanitra. Amin'ny fotoana zany ianao magnano fanatitra, amin'ny fotoana ianao magnano ampafolo-karena, misokatra ho anao io lanitra io. Amen. Ndraindraika le izy ataontsika hoe fombafomba mpivavahana zany ampafolo-karena zany. Fa ny baiboly ao Malaky 3:10 io miteny hoe amin'ny fotoana anao magnano an'io dia sokafo ny lanitra ary androtsako fitahiana oziny. Mino za fa anao ke te ho tahian'Andriamanitra anao keo dia andana ankatoavy. Jereo tsika rehefa manao fanatitra, tsy haiko mety fanati-pisaorana ataonao, mety fanatitra malalaka ataonao, tsy haiko inona zay karazana fanatitra ataonao. Amin'ny fotoana ianao fa manao fanatitra dia comme quoi zany ianao niverse vola tamin'ny banky. Fa ny banky ny lanitra le izy.
tsy haiko ninina fa mafazana ataonao amin'ny asan'Andriamanitra mety namafy ianao miresaka tsy haiko izay zavatra rehetrarehetra amafazanao amin'ny asan'Andriamanitra dia tadidio zay fa tsy very foagny vola nataonao igny fa nandehanao nakajianao tamin'ny banky ny lanitra izy igny fa amin'ny fotoana amin'izay anao mila fitahiana ny ampafolo-karena ny chèque azahoanao an'igny raha nakajianao amin'ny banky igny mba teneny le olo akaiky anao mba efa manana chèque ianao angalanao raha tadiavinao io e fa maro amintsika mandeha mikajy vola an-danitra magnano fanatitra izy isaka lahady isaka fotoam-bavaka magnentaka paster agnanany zao tsika magnano izy tonga amin'ny ampafolo-karena izy tavela mangataka amin'izay izy amin'Andriamanitra tahio za Jesosy e ohatra ny vadika beton mihitsy lanitra io aminazy tsisy raha misokatra dia miteny amin'izay izy za nefa karaha mba mamafy za nefa karaha mba magnano an'izao adinonao fa ampafolo-karena tompoko ny lakile azahoanao anazy igny agny ohatra zany ianao nandeha nikajy vola amin'ny beoary e na de firy miliara vola nakajianao akao tsy possible mihitsy anao tonga amin'ny caisse akeo migisy ake eo za mila volako agnaty compte-nareko ao 3 miliara volako agnaty compte-nareko ao avoa malaky tsisy olo andegna miavolanao njany na mba hitomagno manomboka mandraigny jusqu'à riva fa ny fomba azahoanao ivola dia manoratra chèque ianao a dia signenao izy a dia mandeha migishe anao dia milahatra dia tsisy resaka mora be tsisy tabataba azonao volanao marina zany eo dia ohatran'izany koa atsika amin'Andriamanitra atsika manompo atsika mamafy fa raraka atsika ny amin'le raha andeha angalatsika anazy agny satria ndraikindraiky atsika be calcul be indrindra moa ko atsika fa tsisy vola zay idimma igny zegny nangonina herinandro raiky e dia hoe milahady izy ty voateriko igny amin'izay anao zoma andro nisy raha nanahirana anao arabola idimmanao nefa koa karaha ozonao mba voaregle i raha ty ihany dia ahozonao e alaiko hoely maloko ty fa soafako avakeo igny e diany jerenao le raha avakeo lasa nataonao fahazara misy olona mahenao tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra karaha tianao hisokatra ny lanitra eo amin'ny fiainanao azadigno dimy azadigno ampafolo-karena fa io ihany ny lakile raika afahanao manokatra comptenao an-danitra koa agnatin'ny rahanao an-danitra koa nefa possible misy tomobile agnatin'ny comptenao an-danitra koa fa misy tragno vato tsy haiko misy vady tsy haiko iny raha tadiavinao fa ny fomba azahoanao ny tompoko dimy ndana soraty chèque-nao dia hoeto amin'Andriamanitra ty le izy hoe Jesosy e ampidino amin'izay le zavatra tadiaviko tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amen Andriamanitra mihitsy miteny hoe sokafo nozy izy ny varavaran'ny lanitra an-danitra zany akoa mbola tsy tagny ndraika an-tegna fô ho tongagny ndraika rehefa ny fotoanany fa an-danitra zany akoa tegna hoe zavatra tsara zay rehetra ilainao agny tsisy toma tsisy asaloa tsisy von'olona dia inona amire zegny le raha tadiavinao an-danitra koa andana levo amin'ny lalany ampafolo-karena tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia ny farany a ny fomba azahoanao ahitanao zany hoe lanitra misokatra zany a mila finoana ny tenin'Andriamanitra anao a dia mila inonao koa ny mpanompon'Andriamanitra zay mitsodrano anao ka hitanao ny fiainany fa efa misy lanitra misokatra indraindraika koa atsika reo e taitay bombina zay rehefa misy mpanompon'Andriamanitra ry e lasa agnany atsika misy an'izao ary e lasa agnany atsika azonao antoka ve fa fiainan'olona io fa misy lanitra misokatra e misy anie mpanompon'Andriamanitra agnarany fa misy fiainana mpanompon'Andriamanitra mihidy e hitanao mitsy fiainany tsy mandroso
tsika tsy mitsara olona fa misy fiainan'olona karan'izany ka anao zany raha tianao isy lanitra misokatra amin'ny fiainanao andana magnatona mpanompon'Andriamanitra zay fa hitanao hoe nitahian'Andriamanitra ny fiainany agny mangataka tsodrano agny inoy le tenina voaka ny vavany amin'ny fiainanao fa ho marina aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen nizan'izy io fa zay le ampianarana antsika keto fogno tsy zay olona jiaby io asianao mametra tagnana amin'ny talandohanao io satria tsy hainao fiainany agny tsy hainao hoe olona manakory izy fandana diserneo tsara ny olona sainao mitsodrano anao ndana diserneo tsara ny olona ekenao mandeha mametra tagnana aminao mba ataovy azo antoka hoe mba efa nisy lanitra misokatra ve amin'ny fiainan'ny olona io tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra mino za fa nisy lesina nyraisinao tanatin'izay amen amen dia mba tania hoe le olona akaikinao inona hoe raha mba voarainao tanatin'izay lesona zay hoe dia samy mba mitantara neninazy amin'izay azonana tsara be alleluia mino za fa nisy zavatra nyraisinao tao dia andana ankatoavy mba tiako atsika jiabijiaby reo ty volany fisokafandalana ty atsapanao ahitanao fa tegna nisy lalana ny sokatra marina tamin'ny fiainanao tsy fantako hoe inona raha mba projet eritreretinao amin'ity volany ity izy tokony mba hisokatra amin'izay mba ho isy fijoroana vavolombelona ny fiainanao hoe tamin'ny volany fisokafandalana tegna nisokatra marina ny lalana ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra zay tiako hoe tsika raha hitsangana dia mangataha mihitsy anao amin'Andriamanitra hoe mihoery za Jesosy ahafahako mankatoa hoe za hoe mba te hiaina amina fiainana zany hoe lanitra misokatra zany mangataha mihitsy anao amin'Andriamanitra androany sokafo anao hoe ny lanitra mba handrotsaka fitahiana vonona zany ankatoa hoe asandrato arany vavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'izany teninao zany misaotra Jesosy satria fa soavanao no matoy izao anay misaotra ny amin'izany afatra zay nomenao anay zany tianay Jesosy mba tena ho isy lanitra misokatra tokoa Jesosy amin'ny fiainanay satria Jesosy amin'ny fotoana misokatra ny lanitra dia androtsaka fitahiana ho anay zay ianao misaotra Jesosy ny amin'ny lesona zay nomenao anay teo mehoery zay Jesosy mba ahafahanay mankatoa mehoery zay mba ahafahanay manaraka ny reny direktiva anao reny mba hitanay zany hoe lanitra misokatra eo amin'ny fiainanay zany te hiaina ao anatin'ny fahasoavana zay Jesosy te hiaina ao anatina famantarana sy fahagagana zay Jesosy te hiaina ao anatin'izany hoe fiainana ankasitrahanao zany zay Jesosy mba tonga ny lanitra hisokatra eo amin'ny fiainanay ninina Jesosy zay rehetra nihidy teo amin'ny fiainany tsirairay avy androany manonona za fa misokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy zay lalana nihidy rehetrarehetra na tamin'ny lalana na tonga ny lalana nihidy teo amin'ny fiainany raha vako zay hidy zay androany amin'ny anaran'i Jesosy manonona za fa misokatra ny lalana rehetra eo amin'ny fiainany tsirairay avy androtsaka fitahiana manana ambiampy ianao hisokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo misaotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen te tanana mafy tsika ho an'ny tompo afaka mahazo toerana tsika rehetra anatin'izay dia anao fanatitra tsika ny mino za fa ny omana ianao ny amin'ny fanatitra dia anao fanatitra tsika dia ny filazana za dia fitombavaka tsika malaza tsy amin'ny tamin'ny amialazao misy fitatiaia lady voalohany volana sy faravolana tsika le tsisy kirika te dia ho antsika ty zany misy kirika te madika lady amin'ny sasany dia ny agny ambega egliza amin'ny siva sy amin'ny sasany dia andaontsika hitaona namana efa tsy ela dia ho avy Jesosy aoka tsika reo mba tegna fitaovagna eo ampela tanan'Andriamanitra daholo tsika raikaraika hitaona fanan'olona ho an'Andriamanitra amen dia miezah mihitsy anao mitory filazantsara amin'olona mba ho ren'ny olona zany hoe fahatsarany Jesosy zany
fa ny fiainagna zao à chaque fois anao vao mifoha mandraigna za manokana ko ny fô za zay ka nisy fotoagna nijery Facebook efa vaovao tsy manjary edy raha regny akao e vaovao tsy milamigna fogna raha hita agnatina amin'ny fiainantsika zao maro ny olona diso fanantenana maro ny olona kivy fa ndao izy regny tao amintsika fa Jesosy tsy agnakivy anjare regny zay mandray an Jesosy dia mbola misy fanantenana amin'ny fiainany ndao tsika hitory ho fitaovana mahery vaika ao ampelatanan'Andriamanitra tsika ny hamonjy fanan'olona raha vonany fanatitra ao dia asan-drato fa tsofintsika rano ny fanatitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy isaorany ianao ny amin'ny fitahianao afaka miseho eto anatrianao indray zay anolotra fanatitra raha izy Jesosy ao ny fanatitra zay ataonay ankasitrao mba ho voninahitry ny anaranao tahina Jesosy zay rehetra manolotra fanatitra eto amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mandroso antsika avy any arina manao fanatitra Manitra mi fez aure e dizar se estava vavaka tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany fotoana androany asan-drato arany vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra Jesosy fa afaka niona taminao zay androany tamin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikana taio ara Jesosy eo zay rehetra tonga teto taio ny teny zay toriana teto mba haniry any anatin'ny tsirairay avy mankasitraka ny amin'ny fanatrehanao zay rehetra nataonay teto Jesosy dia aoka ho anao irery any dera ny laza ny voninahitra raha ody zay Jesosy anohy ny fiainanay amin'ny andavanandro anatin'ity tontolon'andro androany ity aoka le rahanao mihitsy Jesosy andrakotra anay ny anjelinao fofo manodidinay ho voaro zay ary ho tahinao zay rehetra ataonay ambadika an'ity fotoana ity tsofoko rano Jesosy reto vahoakanao reto ho lohany izy ireo Jesosy fa tsy ho rambony ho ambony izy ireo Jesosy fa tsy ho ambany ho mpanan-karena izy ireo Jesosy fa tsy hahantra hitory ny filazantsaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana ny akaikinao tahin'Andriamanitra tsika rehetra